Fifaliana trany tompoko lasy tompoko vavy no erabanantsika mpanaraka ny fandarana tondresaka amin'ity alahady ity miarabanao ihany koa Abraham Razafy. Miarabanao Sibelan'Andre Mazava ary miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana ary miarabasady ny vahiny izay nanakina saina ao amin'ity androany ity. Ato mahazatra dia ireo vaovao izay misongadina sy mitana ny sain'ny mpanara-baovao no resantsika atao anatin'ny fandarana tondresaka. Miisa efatra izy ireo namaly soamatsara ny fanasantsika eto amin'ny TV+ Madagasikara izay ankasitrahana tokoa satria isika dia misokatra ho an'ny anklaviky rehetra, misokatra ho an'ny olom-pirenena rehetra izay te aneho hevitra mikasika izay hoe raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny izay. Vahiny voalohany ao anatin'izany Andriamatoa Stéphane Kennedy Fitiavan-Janahary izay Front National ny Généralise na Rassemblement des agriculteurs libres et indépendants. Miarabanao. Faly miaraba ny Sibela i Abraham dia miaraba antsika namana ihany koa izay hiara hitondresaka dia miaraba ihany koa antsika vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana. Vahiny koa androany Andriamatoa Rajoarson Andrianina izay olom-pirenena. Miarabanao. Miaraba ny Sibela sy Abraham amin'ny saotra betsaka amin'ny fanasana. Miaraba ny ekipa mpikarakara rehetra ny tondresaka. Miaraba nareo iray fifampizarana hevitra eto amin'ny plateau. Miaraba ihany koa an'ireo mpanaraka ny fizaran-kevitra ataoko eny amin'ny tambazotra serasera sy eny amin'ny anao manjery. Kompatanana ho anareo mpakafy mampirisika hatrany ny manomeny tsara amin'izay zavatra izay atao ary kompatanana ihany koa ho an'ilay compte fako be dia be mitondra ny famonoana afo ao amin'ilay fanehoan-kevitra isaorana betsaka ianareo satria reno no atsapana hoe tafitany amin'ilay tokony antefany ny hevitra tiana ho ampitaina. Vahiny koa amin'ity androany ity Ramatoa Docteur Clarisse Manjary izay solombavambahoaka voafidy ao Ivohibe faritra Iorombe izy sady filohan'ny commission développement numérique eo anivon'ny antenimiram-pirenena. Misaotra betsaka amin'ny fanasana aloha voalohany indrindra faly miarahaba Sibela sy Abraham, faly miarahaba antsika namana ihany koa ny kompatanana angamba dia ataoko any amin'ny distrika izay ny Fidiady any Ivohibe ny faritra Iorombe manontolo ary ireo tanora maro dia maro manaraka any amin'ny tambazotra lina dia lina rehefa mba misy zavatra hoe madame solombavambahoaka amin'ny teny mahitsy dia arabaina daholo ary faly hiaraka hifanakalo hevitra amin'ireto namana reto androany. Vahiny koa androany Andriamatoa Eriko Ramiandrisoa izay filohan'ny tanora tsara tahafina. Miarahaba nareo menadady miarahaba ny reto namana ifandona resaka eto dia tsy adinony manolotra araba manokana koraba isika vangaindrano korzera manao koraba isika Fort-Dauphin. Mankasitraka nareo nanakina sain'ny fandarana tondresaka androany marina fa mandeha mivantana ao amin'ny page Facebook TV+ Madagasikara official sy TV+ info ity fandarantsika ity afaka manao commentaire ao isika rehetra izay manaraka mivantana an'izao fandarana izao. Mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny ady hevitra nefa dia anaraka ireto fanadihadiana ireto isika izay mandrakitra ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity herinandro ity. Efa tafiditra tao anaty ny volavolan-dalàna ny feny teti-bolam-panjakana Kabeny eny amin'ny 24 etra alaina amin'ny fiara sy moto io izay raha malala fa nolan'iny gouvernement tamelony ny joroany ny fitondrana fanavaozana izany hoe fitondrana rajoela no nandrafitra ny volavolan-dalàna sy nandany izany ny gouvernement tany. Araka ity fanambarany ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ity dia efa betsaka ireo andininy na sy mpantsina tao anaty ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana Kabeny enina amin'ny 24 izay mifantoka indrindra amin'ny etaetam-bahoaka. Ary tsy maintsy nolanina tao anatin'ny fotoana fohy ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana enina amin'ny 24 mba ho fanohizana sy ho fanatanterahana ireo vinan'ny fitondrana fanavaozana. Araka izany rehetra izany dia tsy maintsy atao ny fantsiana ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana enina amin'ny 24 izay entina hodiniana mandritra ny fivoriana ara-potoana eny Tsimbazaza izao ary hodiniana ny fanafanana tanteraka ny etra alaina amin'ny fiara sy ny moto raha ity fanambarany ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola ity. Araka ity fanambarana ity dia miato aloha ny fampiarana ny etra alaina amin'ny fiara sy moto ary ny solombavambahoaka no andinika sy anitsy
ny fanafanana azy tanteraka mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy hoy ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola. Ny alatsinainy 15 jona izao no andalo eo anivo ny assambomiera ny volavolan-dalàna ho fantsina ny teti-bolam-panjakana 420 eny amin'ny anteny mera-pirenena. Izay no fantadiadianangatsika anatin'ny adefitra Pramrazafy amin'ny ty androany ity niteraka resabeny mikasika ny TVM na taxe sur les véhicules à moteur. Maro be ny fanehoan-kevitra nandidina izay fampiarana ny TVM izay na ny aba amin'ny fiara entimilina. Tao anatin'izay ihany koa dia nisy ny fanambarana samihafa izay nisesy mikasika indrindra ny fampiarana ity TVM ity ary inona narantsika farany teo ino zany tamin'ny zoma teo ny fampiatonana izay hoe fakana ny aba amin'ny fiara entimilina izay. Fa tao anatin'ireny adefitra maro ireny anefa dia tany amin'ireo solombavam-bahoaka no tena nitodika ny rihatra satria izy ireo no nandany izany tamin'ny taona 2020. Izay indrindra no antony hanasana ny ramatoa solombavam-bahoaka Dr Clarisse Manjary eto amin'ny fandarana tondresaka androany tondra atao hoe fanazavana fohifohy mikasika indrindra ny fandanianareo ny lalàna iray iny ny tena fanarimarihany atao hoe mpifidy ny mpanara-baovao dia hoe maninona no atao hoe tsy namaky tsara an'ilay lalàna ve ianareo, tsy nijery ny tena tombontsoa an'ilay vahoaka ve nareo tao anatin'izay fandaniana iny lalàna iny izay voarakitra tao anatin'ny LFI 2026. Eny tokoa na nisy an'iny lalàna iny moa zany ny TVM. Tsy piako aloha zany ny zava-nisy teto amin'ny firenena aloha voalohany indrindra alohan'ny tena maliko azy fa nisy zany hoe korotana soulèvement populaire ny tanora ny tena nanao an'iny korotana iny. Rehefa mitondra firenena zany dia misy foana ny antsoina hoe priorité sy hoe gestion de conflit. Ny lalàna misy no hoentin'ny gouvernemanta dia misy ny lalàna ny solombavam-bahoaka no mitondra azy izay le mampiavaka hoe tolo-dalàna volavolan-dalàna. Ity TVM ity zany dia lalàna no entin'ny gouvernemanta tao amin'ny anteny mera-pirenena. Ny olana eto amintsika eto Madagasikara dia betsaka ny fangatahana fa kely ny vola miditra. Ny eritreritry ny député rehetra tamin'iny fandaninan'iny lalàna iny zany dia hoe mila ampitomboana ny recette fiscale. Dia raha ohatra ka any amin'ireo niche fiscale rehetrarehetra satria tsy ho ihany ny lalàna ahitana hoe fampitomboana ny hetra fa maro ary misandrahaka any amin'ny secteur d'activité maro satria mila vola ny firenena. Tamin'iny 2025 iny tsapatsika tsara fa ny guerran'ny Ukraine mitohy ary ny mpampindram-bola efa manomboka tsy manome atsika ilay sandam-bola omeny atsika mila mi-anticiper zany ny mpitondra fanjakana hoe raha tahiny ary ka memiena foana ny vola mila mametraka atsika paikady ahafahantsika mi-anticiper ny mety fienan'ny vola azotsika avy any amin'ny mpampindram-bola. Ny fandaniana lalàna tsy midika fa piarana an'iny eo no eo. Zay zany tena tiako tsy piana tsara. Iny mi-anticiper ny zavatra mety isy mba ahafahana maka hoe maka élan tsara zany raha misy olanantsika rehefa tonga ny 2026. Dia amiko manokana zany ny hetra dia tena zavatra ilaina ary tsika malagasy mila mahay manao an'izay hoe raha olo-pirenena tena hoe manana ny mandray responsabilité ianao dia tokony mandohetra daholo rehefa feno hoe actif moa zany tsika rehetra. Ny gestion de crise anefa dia mampieritreritra ihany koa hoe inona ny lecture intelligente azo atao rehefa nidina an-dalambe ny tanora. Iza moa ny tena mitondra le véhicule à moteur, le tranainy sy ny moto sy ny tanora. En tant que hoe nahazo formation zany amin'ny pilotage de changement dia amiko zany ny fampiarana ny lalàna no mila concertation, mila mifandinika, mila mifampiresaka, mila débat public, mila nrehetrarehetra na dia efa ao aza le lalàna ny fampiarana azy dia mbola mila fandresen-dahatra, mila
zany daholo zany no tsy nisy fa ny député amintsika zao mahafantatra ny député hoe misy ny lalàna be dabe any tsy ampiarina dia tsika le mitabataba hoe fa maninona ny lalàna ny tsy ampiarina satria ny fampiarana azy dia misy plan de mise en œuvre. Io plan de mise en œuvre io c'est par tranche et en considérant ny zava-misy politique eo amin'ny firenena. Il faut restaurer la confiance. Zay zany alohany amiko alohan'ny andraisako ny toyana. Restaurer la confiance avant d'appliquer des mesures impopulaires. Na dia hitatsika raha fa tsara le izy mbola tsisy confiance aloha entre ny mpitondra sy ny hoentina dia mila fitandremana ny fampiarana. Tsy mipetraka le confiance. Ahoana? Tsy mipetraka le confiance araka ny nambarana teo. Ie, voalohany indrindrany aloha dia tsara ny manamarika fa ny ilaina le fanazavany madame député teo satria misy ifandraisany amin'le le tiako zaraina fa nyzaraiko ihany moa le izy tany naty Facebook fa mbola ho amafisiko le zavatra tiako tenenina. Le izy tsy responsabilité an'ny Assemblée nationale rehetra fa responsabilité partagée ny fitondrana amin'izao fotoana mihitsiny raha ny eritreritro no resahako. Voalohany indrindrany aloha Octobre 2025 no tonga teo amin'ny fitondrana ny fanavaozana. Fin novembre hiditra décembre no nanolotra ny projet de loi de finances numéro 15 2025 tao amin'ny Assemblée nationale ny gouvernement Tahiry Tsalama Rajoanarivelo. Mazava ho azy fa izay moa le fitenenana olobe anankiray tao amin'ny firenena hoe fitondrana teo aloha nanao an'le izy. Raha ohatra ka ny fitondrana teo aloha nanao an'le izy ka raha tsy nisy fandraisana andraikitra hoe ilain'le fitondrana amin'izao fotoana zany le izy dia tsy netiny tao amin'ny Assemblée nationale le projet de loi. Fa matoa iny netiny tao amin'ny Assemblée nationale dia tompona andraikitra feno le gouvernement sy le fitondrana misy amin'izao fotoana nampandany an'iny an'ireo député ireo. Ny député koa mazava ho azy dia nifidy an'le lalàna. Izany hoe rehefa nifidy an'le lalàna zany le député dia tsika samy mahay daholo ny cursus de droit rehetra hoe rehefa lany eo amin'ny Assemblée nationale ny lalàna anankiray dia miremonté miverina makany amin'ny zay filoha misy eo mitantana an'ilay firenena. Raha filoha voafidy izy dia filohan'ny république moa raha filoha nanongana fanjakana izy na filoha napetraka ny soulèvement populaire izy filoha-mpanjakana ny fitenenantsika azy. Dia io filoha-mpanjakana io amin'ny lafin'ny ara-dalàna no manao mise en application an'ilay lalàna rehefa avy eo amin'ny alalana didim-panjakana. Samy mahalala an'izany daholo tsika amin'ny resaka droit. Tsy afaka milaza zany ny fitondrana misy amin'izao fotoana hoe lalàna mamboatra vahoaka io izay tsy au courant io, au courant zareo fa tsisy hoe tsy au courant zareo. Ary profo itenenako an'izany satria tsy izaho tsy miteniteny foana tonga eto tamin'ny 9 janvier 2026 any ny DGI nanao soniany mise en étude io zavatra io ahoana ny ampiarana an'io ary nampiantso ny tompony andraikitra isaky ny vondrom-pahefana itsinjaram-pahefana rehetra vonjom-paritra itsinjaram-pahefana eny amin'ny sisiny hoe ahoana ny anaovantsika réalisation an'ilay fangalana an'ilay hetra. Dia janvier ka hatramin'ny mars tsika zany le premier trimestre an'le exercice amin'le taona ho avy iny zany dia misy an'izay étude izay niarahana tamin'ireo tompony andraikitra ireo. Ny DGI tsy hanao mise en étude sy mise en application tsotra fotsiny amin'izao raha tsy misy fitenenana hoe taterao ty zavatra ity tsy le hetra ny ratsy fa le nitondrana an'le izy ary rehefa avy eo le zavatra efa mipoaka tany natambajotra serasera le hoe tsy maintsy amin'ny 15 juillet le izy no aloha sy ny sisa rehetrarehetra ino no niteraka KO tamin'le olona satria tsy haiko aloha ny fandraisan'ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana fa za mahita amin'ny maha-olom-pirenena hoe sahirana ny malagasy ara-bola ary eto Madagasikara dia mbola betsaka lavitra ny véhicule d'occasion ampiasainy ny vahoaka malagasy par rapport amin'ny mamoaka véhicule avy any amin'ny concessionnaire. Ao anatin'le lalàna nefa tsika mahita fa ny etra alohan'ny véhicule d'occasion ambony lavitra noho ilay somary anonona hoe 4x4 Raptor anankiray WWT mivoaka vary amina concessionnaire X dia nefa le 205 ery efa mba sahirana le mpitondra an'le 205 moa zafady raha 205 voatonga mety hoe 2 chevaux koa mety efa sahirana le mpitondra an'le 205 sy le 2 chevaux manao entretien manao restauration sy ny sisa dia rehefa avy eo izy mbola andramana andoetra en surplus véhicule particulier zay
fa akoatran'izay nyresahako ny véhicule na fitateram-bahoaka izay mahatratratra any amin'ny 2 millions d'ariary mahery ny etra ho alohany raha mbola plus TVM avec latsaka ny 2 millions d'ariary tsika amin'izao fotoana ohatrinona ny frais-ny bus raha mbola plus TVM le izy a mba eritrereto zany hoe tsika menimenina amin'ny qualité an'ny fiara fitateram-bahoaka dia mbola ho apitsika indray koa le taxe dia anahoana zany sady miakatra amin'ny frais lasa miteraka inflation be io zavatra io rehefa avy eo a dia le inflation a tsy le mpiasa-panjakana tsy ry député tsy ry fanavoazana no mizaka an'le inflation fa ny vahoaka majinika en général ary ny tena grave indrindra 500 000 600 000 nisan'ny mpiasa-panjakana eto Madagasikara fa tsika tsy manana mihoatra ny 2 millions de personnes miasa any Birao manana bulletin de salaire dikan'izay ny tiako tenenina ao anatin'izany a dia le hoe le olona bureaucrate eny mandohetra isam-bola na alaina amin'ny karamany na mpiasan'ny privé io na le mandray bon de caisse io noho izany a rehefa ireo mpandohetra ireo no mizaka an'le inflation izay ho zakainy ny vahoaka malagasy iray manontolo dia sûr et certain tsika fa lasa miteraka olana indray zay eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsika indray ry Kennedy aloha fomba fijerinao izy TVM zay. Ny fomba fijeriko voalohany indrindra aloha zany ny zavatra tena tiako apetraka hoe marina be le fanazavany madame député teo hoe matoatsika miresaka hetra dia nitsonjovana ny kitapom-bolam-panjakana. Amiko manokana nefa raha ny fomba fijeriko dia tsy mbola tokony hiazakazahana ny any amin'ny hoe ampitomboana indray ny hetra takiana vahoaka malagasy satria araka nambarany namantsika teo hoe ny situation misy amin'izao aloha dia mbola sahirana ny vahoaka malagasy. Tokony hoe mijery politika ahafahana manao ny sensibilisation na recouvrement fiscal ny tokony atao hoe ahoana ny ahafahana manentana ny vahoaka malagasy handohany hetra efa misy fa tsy amorona hetra vaovao satria fatatsika tsara fa matoa zany ny gouvernement izay niteraka resabe moa hoe ny fitondrana ankehitriny universal teo alohany nanao anazy raha tena mamaky tsara isika ary eto misy olombavambahoaka manam-pirofo samy tomponantoka na ny teo aloha na ny ankehitriny donc zany na ny fitondrana teo aloha na ny ankehitriny dia samy tomponantoka amin'io lalàna TVM io tsy hanometsiny eto fa vahaolana no aroso satria ny tena moa ary ararotana isorana be dabe nareo eto anivon'ny TV Plus nanasa ny tena fa tamin'ny fotoana ny akarana teto dia hoe misolelaka ianao raha maneho hevitra fa hoe manao ny politique de développement mantsy amiko dia hoe nizaniza mpitondra eo dia nizaniza mpitondra eo dia mezaka ianao manao approche mezaka ianao mitondra ny sosikevitra ao ary mezaka mihitsy ary moa ianao nanosika olona niezaka mihitsy ary moa ianao nanampy olona mba ho tonga eo amina fanapa-kevitra ambony eto amin'ny firenena fandrandray miova le olona rehefa tonga eo dia sehatra ohatr'izao zany no sehatra ohatr'izao zany no ahafahana miteny hoe misy zavatra ny tiana hoentiny eto amin'ny firenena satria ny tena ihany koa ampanetretena mba mandalina ao anatin'izay tontolo ny science politique izay dia tena mahita ary malahelo dia sarotra be ny angina fotsiny fa tsy maintsy mba mitondra n'izay ataoko hoe anjara biriky ny amin'ny fanohan-kevitra manoloana ny zava-misy izay dia miverina ako ny amin'ilay fanazavana teo hoe matoa ny fanjakana matoa ny gouvernement nandroso tolo-dalàna ny amin'ny ahafahana ampitomboana ny kitapom-bolam-panjakana dia misy tsy fampianara-bola ao zany na ilay atsotsika hoe déficit budgétaire raha ohatra ka mpanao politika nianatra science politique na mahafantatra tsara ny ataoko hoe notion na fitantanana firenena fa lesiko io eto amin'ny firenetsika faly aho zao hoe docteur ny solombavambaoaka aloha atao kaikoko eto fa lesiko io hoe le mpitondra indraindray tsy mahafantatra hoe ohatry ny docteur ihany hoe raha misy marary an'ilay marary tsaboana dia inona ny précaution tokony atao mba ahafahana mitsabo an'ilay aretina fa lasa manao dokotera tena nefa tsy nianatra dokotera vera zany ilazana anazy hoe ndao ranga inana ny tia dia tia mety manasitrana an'io fa nefany mazava be ny ao anatin'ny ataoko hoe principe ao anatina science politique hoe rehefa misy ny déficit budgétaire dia miappliquer ny atao hoe politique d'austérité ny tokony ataony mpitondra rehefa miresaka tsika hoe politique d'austérité dia tsy mampitombo ny hetra alaina amin'ny olona ny atao ao anatin'io fa mitady kosa politika ahafahana mampitombo any hetra efa misy
dia amin'ny alalany sensibilisation hoy ateo a mezaka manao ny tokony ataony direction générale mihetra zany zao dia tokony hoe ahoana ny sensibilisena ny vahoaka andohetra ny vahoaka koa nefa kamo andohetra rehefa tsy misy ny redevabilité satria aloha lehetra nefa tsy tsapany vahoaka malagasy hoe inona amin'ny fiainany no misy ataoko hoe fandraisana andraikitra ny fitondrana manoloana ny lehetra alohany dia ny zavatra tiako atongavana zany ao anatin'izay dia hoe ny zavatra tokony hiazakazahany fitondrana fanavaozana zany amin'izao a dia tokony mijery an'izay politika mamany olan'ny vahoaka fa tsy vomaindray mampitombo ny ataoko hoe olany vahoaka satria maton'ny teraka resabe ilay fandoavan-ketra dia olana ho amin'ny vahoaka indray ny andohany io fa tokony raha sitrako indrindra fa olantsika rehefa feo fa aloloha metsika fitenena ny misy tovizana hevitra ny hevitra fandraisan'ny namana teo a fa amin'ny ankapobeny aloha ny hetra dia ilaina tsisy afaka an-tany zany aloha ilaina ny hetra ampidinana ny raharam-panjakana fa saingy ny hetra dia tokony ho aradrarina mifanaraka mifahafahany ny vahoaka mandoa azy ary tokony misy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka zany hetra zany resaka raha lahata teo matsy hoe misy malilika andraikitra ao anatin'ilay izy zany ary ny fitondrana ty fotsiny no tokony andraikitra atao anatin'izay zavatra zay fotsiny hoy izy dikan'izay zany ny taloha tsy anatiny zay le fahazoako n'le resana le dikan'le fotsiny ane fotsiny dikany fotsiny ny fitondrana amin'izao fotsiny zany hoe ny taloha zany tsy anatiny zay ny resany teo dia ny tiako resana amin'izay dia zao raha tsika mahita fa ny fagnontaniana tokony mipetraka ania zao dia hoe mifanaraka amin'ny fiainan'ny vahoaka ve mifanaraka amin'ny fahamividin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao ve hifamoronana hetra vaovao dia ny tokony andehanan'le resaka amin'izay ny adievitra hoe izy no nanana initiative hanao an'io hetra io ny nanana initiative mio dia ny fitondrana teo aloha ny gouvernemanta tsay kristian dia nolovainy gouvernemanta Yerusalema nanolotra anazy tao aminareo nolaniny solombavam-bahoaka dia nitanterana gouvernemanta amin'izao izany hoe amiko zany a tsy faniliana andraikitra zany raha nisy ny teny hoe tsy zahay no nanana initiative tamin'io fa fampahafantarana ny vahoaka ny marina satria mila fantan'ny vahoaka izany zavatra izany hoe izany daholo ny zavatra nandalovany ny lalàna iny atra amin'ny saika hampiarana azy fa nato moa izy amin'izao fotoana izao zany hoe ny tiako resana zany dia zao ny tokony omena tsiny raha nomena tsiny isika dia any amin'ny olona zatra ny hoe akipio ny maso sokafo ny vava ity atilema dia mitelona fotsiny tsy fantatra na afomony vahoaka ve na avelona vahoaka ny lalàna izay olanina ny ao amin'ny assemblé zany satria na tiana na sy tiana koa ny am'ilay ratsika mahita izy efa nambarako teo hoe nanana initiative tamin'io dia fitondrana teo aloha ny maro anisa ao amin'ny assemblé dia mbola ny maro anisa lany tamin'ny anarandray zany hoe mbola député ny teo aloha rary ny lalàna io zany raha olany eny fa tsy manakany ny anarany zany fa ny anarany dia mbola misy anaran'ny olona noentiny nampandany azy dikan'izay zany rary ny olana ka amiko zany hanatra ho an'ny vahoaka io amin'ny manaraka rehefa itsika mametraka olona ho solombavam-bahoaka zany dia tokony olona amiko zany solombavam-bahoaka zany dia tokony olona tsy hoe olona mpanambola fotsiny na olona be diplôma fotsiny fa olona mahay mamakafaka mandinika mahafantatra ny tombotsoam-bahoaka ary vonina hiady an'izay tombotsoam-bahoaka zay ka za ma tsy misy solombavam-bahoaka eto izy aloha inoaka fa tsy anatin'izany izy satria raha iny lalàna iny zao za mino fa ny 50% be loatra raha ohatra ka ataoko 50% amin'ny solombavam-bahoaka fa misy ny apahana amin'ny solombavam-bahoaka ao mitovy amin'ny vahoaka efa tamin'ny teo igny vao nafantatra hoe ay nisy an'io ve io lalàna io tsy namaky amin'ny lalàna iny akory ary zay ny lesoka eto amintsika satria any marana koa azy eny mandalo izy fa tsy mamaky an'le tolo-dalàna za sira fa nisy député sy navovaky ary tsy nafantatra ny fisian'iny lalàna iny fa rehefa niparitaka tambazotra siratsira dia hoe ay nisy an'izany moa satria ny antony dia zao
zay misy ihany koa le fampahafantarana araka nambara teo nefa nyresahan'ny ministère ny économie et finance tamin'izany fotoana zany tamin'ny alalan'ny DGI hoe nyvotia fa nazava tsara olana koa ne ao amin'ny science plein air ozy izy nomandany azy misy sy tonga koa ne ny akamaroan'ny solombavambaoka koa alalan'ny ainao manjery sy tonga mivory koa tamin'ny alalan'ny ainao manjery nampahafantarana azy fa tsy excuse kosa angamba zany hoe ny solombavambahoaka rehetra fa ny olo-pirenena rehetra nampivoaka tamin'ny ainao manjery fa tsy taitry volana sisany amerivana anazy za miteny amintsika fa tsy solombavambahoaka tsy miaro namana fa ny solombavambahoaka rehetra dia misandrahaka any amina travaux de commission rehefa vita ny travaux de commission dia ny président ny commission mampahafantatra ny tapaka tao anatiny amin'ireo solombavambahoaka rehetra hoe zao ny antony naneketsika nyty fa tsy mamaky zany ilay lalàna TVM fa izy zany solombavambahoaka lasiny honorable hoe ny lalàna rehefa entin'ny gouvernement ao amin'ny antenimera-pirenena dia misy fanazavana misy ny première partie hoe inona no antony exposé des motifs anaovana nyty mandresy lahatra ny solombavambahoaka anatina lecture article par article votena par article ary azavain'ny gouvernement par article hoe ny situation tsika fanao veloha manaiky hoe misy aminareo solombavambahoaka ao tsy mamaky ny lalàna atolotra ao ekenao zay tsy voatery zay mihitsiny satria rehefa mamaky daholo ianareo rehetra tsy hoe mamaky izy fa ny gouvernement tatonga eo mamaky ary enony rehetra hitanao angamba reny any amin'ny séance plénière ny olana anareo koa ne firy aminareo solombavambahoaka moa matetika président ao anatin'ny assemblée izay ny olana dia miresaky namana Abrahama teo hoe nandia tamin'ny aina manjery ka mety tsy voatery mahita ny manjery izy ao amin'ny assemblée ny asany dia ina misy dalàna rehefa tsisy quorum dia tsy lany izay ny lana ny famakina zany na sy ao amin'ny assemblée izy dia vakinany an-trano le fianany ao fa tsy zavatra manangatanana ohatra raha solombavambahoaka ianao dia nanana ny hevitrinao ohatra ianao fa rehefa tonga ny vote dia ny majorité ny lany ianao mety tsy mifidy an'le lalàna fa majorité ny lany dia izay ianao koa zany miasumenao voavalinao le resaka teo izany hoe ambola lay député solombavambahoaka niaraka tamin'ny fitondrana teo alohany nandany azy zany na dia nanirany reto sasany reto novembre nyle izy majorité novembre tsika ozy izy ny datina zavatsara teo ny anahy moa zany araka ny resahako teo ny lalàna izay voateo amin'ny assemblée nationale dia misy plan de mise en œuvre any amin'ny plan de mise en œuvre ny gouvernement no mijery hoe ahoana no anaovantsika azy par tranche ve par palier ve ahemitra kely ve ny fandaniana azy ve zay zavatra zay zany no tokony natao faharoa io lalàna io amiko manokana dia lalàna mifanaraka amin'ny fomba mampanao avy any ivelany angamba ny fitenenako azy hoe apiditra voiture électrique amin'izay tsika fa hiaro ny tontolo iainana dia le voiture efa le resahany nandrianina teo hoe ny voiture efa antitra asiana taxe lehibe mba tsy hoanina tsony ny olona zay tsy mifanaraka amintsika zay zavatra zay faharoa ny zavatra tiako tenenina zany dia hoe rehefa ohatra zany ianao ka andeha anao politika satria nanazavaina tamin'io hoe hiaro amin'ny pollution sy ny environnement apetraka aloha ny vahaolana ohatra hoe transport public atao hoe performant tsara mihitsy ny transport public rehetra aloha hitanareo angamba fa nisy ny train urbain le izy ane zany raha ohatra ka nitoy daholo le projet dia nisy fifandrifinjavatra ny train urbain tokony vita hatramin'ny farany fatatsika ny olana ny amiko ary hoe tramway tokony natao teto Antananarivo mba ahafahan'ny vahoaka mametraka ny fiara sy ny anina any amin'ny any tokantranony dia mandeha transport public zany nefa le transport public zany tsisy tsy iverenako ny téléphérique fa sujet polémique fa ny tiako tenena amintsika zany hoe any amin'ireo firenena mandroso rehefa misy projet fantatry ny zareo fa polémique dia tsy maintsy ampanarahana vahaolana hoe ny vahaolana dia misy bus mandeha ny transport public mandeha ny zavatra rehetra hoe tsy taxena fotsiny tsika rehetra mitondra tomobile angamba samy sahirana matahotra n'le moto so voadona nefa raha na dia zany aza dia
ao anaty tomobile matetika miteny hoe raha tsy nisy anio dia tsy haiko ny nataon'reto tanora reto mandeha miasa sy mandeha mitady vola sy ana raha tsy nisy ny taxi moto raha tsy nisy ny rehetra donc ilaina hitadiavam-bola ihany koa le izy fa amiko zany ny lesoka dia ny développement ny infrastructure isubstituena an'iny no nisy fahatarana voire mal conçu dia tsy tanteraka ilay transport public ny eritreretina hicompensevana n'ilay izy eo ihany koa moa ny tsy fiaraha-miasa ny gouvernement ity zavatra tiako tenenina hoe sarotra be amin'ny secteur misy hoe digitalisation zay tokony ho transverse tokony mampiasa digitalisation daholo ny gouvernement ny ministère rehetra fa ny ato amin'ny ministère ny finance mikonikonina ny anazy rereo tsy mety miara-miasa amin'ny aty amin'ny ministère sasany tsy miara-miasa samy te hanao digitalisation ny anazy daholo dia tsy mifampiresaka tsony dia ity zany zao exemple tena hita mihitsy hoe ny ministère ny transport sy ny tany amin'ny DGV mifampiresaka ny ministère ny jeunesse sy ny ministère ny population ve mifampiresaka mba samy miaraka hijery hoe tandremo fa ny tanorana ny tena mitondra an'io tandremo fa ny any amin'ny resaka population ohatra hoe ny olona ny mahantraka tsy tokony mbola atao zao zay zavatra zay zany ny hitako hoe exemple concrète no entiko hoe amin'io resaka transformation digitale de l'état io dia zay mihitsy ny olana tsy mampandroso satria ministère ny intérieur zahay manao ny état civil fa nareo aza mijabajabaka amin'io tonga indray ianao ary amin'ny ministère ny finance hoe ahoana le augure anay finance fotsiny fa nareo aza mijabajabaka amin'io en fait zany tsika mbola tsy tapa-kevitra hiara iasa saorabetsaka nisy fanontaniana moa teo ny efa taty amiko dia ho valiko aloha le izy alohan'ny hitondrako ny toyany averiko ny fitondrana amin'izao no responsable na hoe tompona andraikitra amin'ny fametrahana an'ilay TVM tsy ny teny fotsiny ary tsy ny teny anisany fa hoy aho hoe ny fitondrana amin'izao no tompona andraikitra amin'ny fametrahana le TVM ny antony dia izao tsy haiko aloha izay nataon'ny prime ministre any amin'ny firenenkafa fa tsisy prime ministre mandeha makao amin'ny assemblée nationale dia hoe izy ty efa eritreritra ny teo aloha ka tohizana ihany tsy misy manao an'izany fa matoa ianao mitondra an'iny ao ianao zany resy lahatra fa ilainy ny zavatra iny zay aloha zany zavatra anankiray faharoa manarakaraka an'izay nanam-potoana tsara raha ohatra ka andaniana hoe inona ny tokony atao amiko izy io zareo alohantsika mba hovaina le fomba fanaovana politika aloha tsy tenenina ntsony hoe rakotina rahabe ny responsable fa raha samy resaka ny responsable tsika eto amin'ity firenena ty nampatonga tsika ohatra zao andao hiverina any amin'ny Gabriel Ramanatsoa fa tany angeny izy famohanana ny karatra isan-tany tamin'ny andro ny tsiranany raha ohatra ka za mbola tsy teraka tamin'ny Gabriel Ramanatsoa fa mitena hoe responsable amin'ny fanavozana responsable averiko indray tompona andraikitra tompoko amin'ny fanavozana za tsy zay ny zed fa za olo-pirenena faharoa manarakaraka an'izay rehefa hitanao zany hoe zafady rehefa hitanao zany hoe ity le olana dia ndao raha hijery an'le vahaolana za zany ny zavatra tiako tenenina hoe ho an'le fitondrana proposer loi sao dia mba tokony lalàna tsy lehetra ho amin'ny problema fa sao dia mba tokony lalàna miatraika amin'ny vahoaka no ataontsika fa tsy lalàna mambotry vahoaka no ataonareo ao anareo satria za tsy mpitondra ao inona ny tiako tenenina amin'izany raha tena nilokaloka moa zany ry zareo amin'le fitondrana amin'izao fotoana hoe anovany zay zavatra nataony teo aloha za tsy miteny hoe mety za tsy miteny hoe tsy mety samy mahita an'izay mety sy ny tsy mety aminy fa anova ony zay natonga an'le fanavozana dia tokony mba zavatra hafa zany zavatra consistant kokoa tsisy olona apta ve tao amin'ny gouvernement iny jery hoe zao nisan'ny olona mandohetra eto Madagasikara ndao asiana sécurité sociale ny malagasy ainareo natao sécurité sociale tsy le fizarana zavatra ataon'ny ministère amponina manahoana ny fandraisan'ny gasy miasa anankiray retraite rehefa tonga ny fotoana fisotro ronono tsy mitovy any amin'ny fandraisan'ny mpisotro ronono any amin'ny orinasa tsy miankina sy ny mpisotro ronono any amin'ny fanjakany samy manana ny azy ireo akoatran'izay resaka sécurité sociale zay koa inona ary no tokony atao ilansena an'le Madagasikara zay sahirana tsika samy mahafantatra fa 20 isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha ary 15 millions raha sur 30 millions zany ny gasy dia 15 millions ataontsika hoe ankizy dia inona ny tokony atao anomanana an'ireo ankizy ireo ho amin'ny hitondra ny fampandrosoana ny Madagasikara raha afaka 10 taona tsy mahavita développement ao anatin'ny herintaona 2 taona zany ianao na iza miteny eo
na iza mpandriadrisa fa io a mainga avy amin'ny mentalité mainga avy amin'ny toetsaina mainga avy amin'ny fanabeazana ny tokony zavatra atao amiko za olo-pirenena ny fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra ampandrosoana amin'ny firenena dia ny kahie ny stylo ary ny angady satria ireo ny tena miasa itsika ve zany dia anao importation foana ary ny tena mampiome dia ity nasiany zalahy taxa ihany koa ny friperie satria tsy haiko hoe inona le eritreritra ny olona hoe matoa manao protectionnisme fiarovana vokatra matoa manao protectionnisme ny firenena anankiray dia miaro an'le vokatra ao aminy mba hividy an'le tsy fainao le vokatra vokarina le firenena anankiray fa tsika mametraka taxa ho an'ny friperie nga inona lamba vokaritsika mahatakatra mividy carambole t-shirt maki zavazavatra lafo be daholo ve ny malagasy ny akabeazany gasy tsy mamasina no mijery kiraro ary za anisany satria inona ny antony eny mba azo edivana varotra dia le zavatra ilaina amin'ny kojakody andravanandro indray ve no taksena sao dia mba zavatra hafa ny tokony anina amalikely nasa ny resaka matsizy teo za manasa ny rahalahato rehefa tapitra ty fandarana ity dia verenao zerena fa ndraisaka fotsiny anao tao raha izay faharoan'izay amitsika anazy aloha fa otsitsika ny fitenena naleo efa tena ela be any te-hiteny satria misy zavatra raisiko ny teny madame honorable teo hoe miverina kely tsika any amin'le fomba nandaniana n'le lalàna fantatritsika tsara satria tsika nianatra daholo an'le processus ahafahana atongavana any amin'le lalàna voafidy misy zavatra voadinga anao ary tena isorako anao fa niaiky madame député teo ary nytenenao teo mihitsy ny resaka concertation sy ny débat public zay anisan'ny lesoka foana eto Madagasikara rehefa mandany lalàna satria normalement député rehefa tonga eo ny gouvernement manolotra lalàna tokony miconsulter ny avian'ny public any amin'ny concertation nisy anazy aloha izy conscription plutôt azafady tokony miconsulter an'izay toerana nahalany anazy zay aloha izy hoe ahoana ny hevitry le vahoaka any amiko donc zany raha narahany zay processus zay tokony tsy tonga tamin'izao tsika fa eto zay na tonga na efa saika n'olotra vahaolana dia mbola tsy fotoana ny vahaolana dia nisakana ny sibela fa ny anazy zany tiako tena hoe za zany ny tiako atao satria politique de développement tiana atao fa ny politique politicienne eto amin'ity firenena ity dia mandamoka ary tsy nahitana vokany mbaraka androany aloha blabla daholo ny adevitra nandeha rehetra teto satria mbola manitra malagasy fa ny politique de développement no ahafahana mampandroso dia arak'izay hoe inona ny olana dia inona ny vahaolana inona ny olana dia inona ny vahaolana zay no tokony apetraka dia ny zavatra tiako atongavana zany ao anatin'izay zavatra izay dia hoe madame député teo ny haiko mihitsy ny hoe tsy ampy izay zavatra izay rehefa hisafidy lalàna tokony mametraka mihitsy ny loha ny fakakevitra le vahoaka ny fidiny député zay vao manangatanana zay mipetraka le principe maha hoe mireprésente an'le vahoaka ny fidy anazy fa tsika efa mamoaka note ny DGI zay vao hoe ahoana io zay vahoaka vao mahafantatra nefa tokony efa nangalana ny hevitry ny vahoaka aloha le izy zay ny député vao mifidy anazy ohatra iny ao anatiny dia anaisaka ny article hoe zany dia ho any amin'ny vahoaka indray aloha dia antany non tsy izay loatra io anie manana fotoana misy fotoana meloa ahafahan'ny gouvernement aloha mandefa le proposition de loi ao anatin'ny fotoana io nie tsy hoe vao tonga eny amin'ny anteny mera le lalàna dia tonga dia fidiny mbola misy fotoana eo ahafahan'ny député manao analyse mandinika ary marina mihitsy le teny namako tato hoe tokony député mahay manao analyse naka si député mahay manao ataoko hoe étude an'le situation any amin'ny circonscription na alany anazy aby no député any amin'le toerana mba ahafahany tena mitondra ny hevitry le vahoaka tokoa any amin'le toerana donc zany raha mipetraka izay processus zay tokony tany amin'ny débat any amin'ny assemblée ihany io dia efa tokony janona na nandeha fa tsy hoe efa mely le lalàna zay vao miteraka ny hevitry ny vahoaka hoe tsy mety io ohatr'izao satria nisy processus voadingana atao dia za tsy fantoka any amin'ny famezatsiny hoe izany manatsiny izany zao ary marina koa le teny namako tato hoe samy responsable daholo samy responsabilité partagée ny ahafahana mampandroso firenena zay mahatonga na nanindry mihitsy tany am-boalohany hoe samy tomponantoka na ny fitondrana teo aloha na ny ankehitriny tamin'io TVA io fa avy eo moa androso vahaolana TVA mazavady zany ary le izy zao efa mifangaro amin'ny TVA satria ny TVA etsy ny inona daholo ny hetra misy tokony reny no sensibilisena ny andoavana azy za aloha tsara mariako
za tsy miteny hoe tsy responsable ny fitondrana amin'izao fotoan'izao fa anatin'ny responsable fa isan'ny responsable daholo zany rehetrarehetra ny gouvernement ny resako teo manaraka an'izay tiako be le resaky ny rahalahy tato hoe ny fampandrosoana dia tsy vita ao anatin'ny 2 taona 3 taona mazava ho azy zany tsy vita ao anatin'ny 7 volana na 8 volana satria processus ny développement dia nanaiko mako izoko vavy tato izy ho fantatro tsara tsy isan'ireny député hoe mety tsy mamaky lalàna ireny fa mamaky tsara izy ka miaraka amin'ny namana fa nanaiky izy hoe tsy maintsy fatany député au courant daholo zany député rehetrarehetra tao amin'io TVM io dikan'izay zany ny hitsaranany député dia ny kalitaony lalàna izay laniny eny fa efa nisondriako hoe tokony fa nisondriako hoe fa sainga tokony jerena mifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny vahoaka ve fanaraka amin'ny tombosoan'ny vahoaka ve eny dia ianareo aloha no solombavam-bahoaka ianareo ny tokony tonga dia niaro ny vahoaka tamin'ny zavatra tehana profo zany eto zany hoe raha namaky an'io daholo anareo dikan'izany tsy niaro ny vahoaka ny fidenareo niaro ny vahoaka zahay ary ho azavaiko rehefa dia raha izay dia manaraka an'izay miresaka solombavam-bahoaka foana matsika satria io ohatra ny ary zay manko nisindrian'ny rahalahy tato teo ny fanaovana politika izay ny any misaratafina dia mivoy an'izay indrindra anatin'ny concertation antsika tokony avelantsika amin'izay ny toerana politika ny fanaovana politika any mpanao politika ny resaka teknika any teknisiana ny fanjarana any mpanjara mila vagny sara io zay vao mandroso isika fa ny olona eto amintsika eto ane izy resako teo fa miaro namany manko izy teo fa ny aka amin'ny sasasasany ao ane tsy sady tsy mahay mamakafaka lalàna no tsy anatin'izany iaro tombosoam-bahoaka zany dia io ane tsy voatery hoe anana diplôme ny député fa tokony anana assistant parlementaire izy anana CT izy fa ny olana koa ny CT sy ny assistant parlementaire ny zany ny zaodany ny mpiaraka magnano business aminazy lasany ny andehanan'le raha any ka izy tsisy lalàna fa anatin'ny concertation izy resako teo anatin'ny concertation isika zao dia tokony ho aisiany zany zay zavatra zay hoe aleo ny politika ny fanaovana politika foananana amin'izay ty indépendant draty satria ny fitondrana firenena ekipa io fa tsy hoe olona ray avita hitondra firenena dia tokony olona ao anatiny antoko amin'izay no tokony mahazo mirotsaka mandray anjara anatin'ny fifidianana fa tsy hoe tonga eo anao dia avy eo anao sy fa lasa sy lay vahoaka no zerenao satria zay koa ny olonantsika eto ane ny politika eto amintsika eto ane mahamenatra ny manao politika ny atao hoe mivelona amin'ny politika mahamenatra zany any andafo fivelomana asan'ny politika ary tokony avela amin'izay ny olona anao asan'ny politika amin'izay izy mba sérieux amin'le asany satria raha sy député hafa ny azy ny eritreritra ny business ny mamaika anazy ino iresany lohan'ny zany lalàna zany ino iresany lohan'ny ihany fa ny azo ny immunité ary za koa raha iaho manokana amiko manokana ity immunité ty tokony foanana any io amin'izay ny olona manany eritreritra hanasoa ny firenena hiady ny tombosoam-bahoaka no mandia miazakazaka amin'ny assemblée io ny tena marina ane ny azakazany mpanambola amin'ny assemblée io dia ty immunité ty fa sy dia hoe foana le assemblée satria zay foana le débat nandeha manko avy eo tao oui le assemblée nationale zay le resaka le rasaka amin'izao iny rehefa hitako anazy aloha inona moa ny olana amin'izany satria io koa ane azo adino fa politika ny atao ny zavatra rehetra dia tapaka ao amin'io assemblée hitasika izy io zao ary za dia manome sininy ary misy manohitra ny fanavaozana kolaka ao amin'io assemblée io matoa nandany an'io lalàna io na dia fatana ozy député Clarisse teto satria io na tisika na sy tisika sy mainsy hiteraka fahasorenan'ny vahoaka io TVM io ary andriana telopolo seconde dia miverina tamin'ny honorable misaorabetsaka fa misaorabetsaka fa nisiny alenao le hoe ny fampandrosoana efa tapitra ve fa ny zava-dehibe zany fanapahana misaorabetsaka amin'le fanamariana hoe ny fampandrosoana za moa ny tena aniny fampandrosoana zany dia nanaiko tokoa ianao satria soatra amin'le fanekena fa tsy anjaran'ny fanavozana manao fampandrosoana fifidianana no endrasan'ny vahoaka aminareo satria nareo raha ny tena marina transition anareo aza terena ohatra zany tsy nisy ny fidy any Randrenirina Mikael tamina fifidianana
seconde dia fotsika miverina satria intersection fotsiny fianataony eny tompoko a sain'ny olona fotsiny ahako satria ao anatin'le adihevitra moatsika dia tsara ihany zany mampafantatra raha verika ihany le teo hoe ny olom-pirenena tokony mba manaraka n'izay vaovao ampahafantarina ny ampanao gazety izay satria voaresaka teo efa tany amin'ny volana desambra izy ity nampahafantarina ary navoaka tamin'ny alalan'ny ny ainao manjery ny resaka ampanao gazety tamin'izany fotoana zao tia dika hiatra tsy dia nisy adihevitra tamin'izany fotoana izany fa rehefa mandeha amin'izay hoe raha ivolana sisa ny ampiatra anazy eo amin'izay vao taitra daholo ny rehetrarehetra tiako izotomana ny sainy rehetra hoe tsy ratsy ny politika akory fa tsara izay politika ny fampandrosoana izay ny fanjakana ihany koa dia amin'ny alalan'ireo hetra ireo no anatanterahana nireo fotodrafitrasa maro samihafa ireo fa eo ny ilanan'le izy hoe lanjalanjaina hoe mety ho zakany vahoaka ve mety hoe manahoana ny impactn'izany ary ahona koa ny hoe fanitarana izay hoe assiette fiscale zay fa tsy ny eo ihany totofana sy mandoa ihany no tobofany zay mihitsy ny tenako moa zany dia tsy teanao jeritodika tsy fahijery araka ny resaka nataontsika teo hoe ama tompona andraikitra politika mihany vahoaka dia ny fifampiresahana dialogue entre ny mpanao politika ny vahoaka ny olona concerné mila mijery foana zany ny olom-pirenena rehetrarehetra misy reny association de consommateur misy ny association ny transport créeo ny association dia manaova lobbying ny vahoaka zany tena tompona andraikitra feno ihany koa amin'ny fampandehanan-draharaha pirenena aza vela foana hoe eo ampelantanan'ny député eo ampelantanan'ny gouvernementa ny zavatra rehetra zay koa zany anisan'ny point anankiray hitako hoe tsy nahatonga n'ilay fahatomombanana niverina tamin'le resaka resahany ny namako ato hoe ny vahoaka ny député tsy nijery ny vahoaka tao anatin'io commission finance io mihitsy ny tenako ary nanao sosikevitra tany amin'ny DGI hoe tsika veto Madagasikara manana impôt sur la fortune satria samby resy lahatra ny député rehetra teo hoe saoary mbola misy azotsika isotomana vola dia mba ahena ny participation ny vahoaka tao anatin'iny LFI iny nilaza moa ny tao amin'ny DGI hoe efa manana lalàna atsika mikasika ny impôt sur la fortune tsy tadidiko tsara le terme teknika hitenan'ny zareo anazy fa any amin'ilay tena hoe fampiarana ndray ilay lalàna ohatra zany zao hoe l'ISF natao tany Frantsa rehefa nandalo crise ny firenena hoe any amin'ny riche zay nataoko tamin'ny proposition ako tao any amin'ny riche ny makavola fa tsy any amin'ny tsy manana tant que mbola mahantry tsika matsampa ve tsika any amin'ny ministère en finance zany hoe ny évasion fiscale raha tombatombanantsika io tokony hotrinina io bâtiment rehetrarehetra mitsangatsangana erany akoron-drano sy ny rehetra io misy ny impôt koa sur les biens immobiliers efa misy ny taxe foncier fa azo atao ho an'izay mbola manan-karenam-be no maparticiper amin'ny effort national 2 milliards no tombanana amin'ity TVM ity raha miala io zany efa miala moa zany dia mila tadiaviny ity 2 milliards ity aiza ny amenonana io 2 milliards io dia zay no miandry anay amin'ny herinandro ambony hoe aiza no isotomana n'le 2 milliards dia ny hevitra efa natsipinay tao amin'ny commission finance zay hoe taxer les riches pour l'effort national impôt ponctuel io mahafantatra n'izany angamba ianao any amin'ny impôt tsy lava io fa hoe hitraverse vatsika n'izao crise zao dia mila any amin'ireo manana excédent-mbola no hitaxevatsika vola enditsika irenflouer ny caisse aloha raha tia hitanindrazana daholo ireo mpanan-karena dia ataoko angamba fa ry zareo mihitsy nariny tena ho tonga mihitsy hoe tia ny anjarako satria ametrahantsika an'izay fanontanian'izay hoe raha tena tia tanindrazana tokoa ny mpanao politika dia hoentiko amin'izay le fanazavana momba le politique d'austérité ny teneniko teo nanaiky ny ampianany karaman'zareo voilà zay mihitsy mantsy ilay politika na austérité na piariny zareo tao Hongrie zay le tiako hitodiana ary tia tena tsoroko eto androany tsy maninona maro tamin'ireo ataoko hoe
tonga tsy olom-bavam-bahoaka tonga teo amin'ny toerana fanapa-kevitra ministra sy ny sisa ny namana ary tena nezahana ny ara-ny asa natosika nampiana tamin'ny pahitsi-poa tamin'ny mpitiavana satria nananteny ianao fa ilay ataoko hoe lalatsaina tena ivoahana sy amoahana Madagasikara ao anatin'ny fahantrana dia ho tanteraka rehefa tonga eo amin'ny toerana kanjo miova moa ny olona araka nambarako teo rehefa tonga eo amina fahefana fa za tsy ny rehetra fa ataoko hoe za aloha zany victime tena hoe tsoriko eto ilay izy tsy manina anisan'ny politika mba nidirako tao anatin'ny sehatra politika nanomboka ny taona 2022 rehefa niditra tao anatin'izay sehatra ny hoe fianarana lalàna sy ny siansa politika izay dia mba te-hampiatra an'ilay zavatra ny anarana amin'ny fanaovana politika sy hitsabo an'ilay marary amin'ilay situation politika misy eto Madagasikara ndraisiko ohatra moa ilay resaka tontolon'ny fitsaboana teo hoe ohatran'ny mpitsabo ihany io hoe mahafantatra an'ilay marary dia nianatra hoe ahoana zany hitsaboana an'ilay aretina raha tia ny aretina tia ny fomba dia hitsaboana an'ilay aretina anisan'ny zavatra noresahako foana tamin'ireo ataoko hoe namana izay mbola tsy teo amin'ny toerana fa avy eo tonga tany amin'ny toerana tokony ho tanterahana zany resaka politika na politique d'austérité zany hoe eto Madagasikara ary marina mihitsy ilay teny namako tato hoe mampiazakazaka ny mpanao politika sasany dia ho an'ilay tombontsoa manokana amin'ny avantage sy ny privilège sy ny sisa fa tsy tena any amin'ilay tombontsoa am-bahoaka rehefa miresakitsika an'izay hoe politika no resahako teo izay dia ny fanenana ny avantage sy fanenana ny vola mivoaka ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny tokony atao rehefa misy ny ataoko hoe déficit budgétaire fa tsy ny vahoaka efa sahira arakaraka le ka zany hoe ohatrany tany Hongria araka ny tenenina namana Sibela teo fantatra fa tena mandalo olana izy zao hoe mandroso fa nefa matoa le député ny voatehan'le izy hoe andao ahenantsika hatramin'ny 700 ny karamatsika dia noho le hoe isauve an'ilay finance publique tsika nefa mahita eto fa misy crise financière eto zany na inona aloha lazaina satria tsy ampy ny vola ampiasain'ny fanjakana dia izay ny antony le amaronana n'le TVM mba ahafahana mampiditra vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana araka ny teneniko teo efa nisy le izy ary izay mahatonga na amin'ny teny hoe tompona andraikitra daholo ny fitondrana rehetra na ny tany aloha na ny ankehitriny zay zany mariako foana aloha izay hevitrako izay dia marina mihitsy ilay tenin'ny honorable teo hoe ao anatina ary izay monina tonga anay zao ao anatin'ny plateforme Jeune Rally anisany mamolavola tanora mihitsy ny andray andraikitra ary fandraika amin'ilay teny namako tato hoe tsy misy afa-tsy ny tontolo ny fambolena ny fiompiana io ny tokony lahara-pahamehana nefa zao gaga indray fa ny teti-bolana io raha tady hoahena amin'ity taona 2024 ao anatin'ny teti-bolany loi de finance rectificatif 2026 oetiko itenenana zany hoe le politika eto Madagasikara zany tena mampametra-panontaniana mihitsy hoe tena politika ve hoentina nasoavana vahoaka sa ho an'ny tombontsoa manokana fa amiko raha ohatra ka tena hitady ny tombontsoa am-bahoaka ny mpitondra niza zany na any am-panatanteraka na any am-panao lalàna dia apetrao le politique d'austérité sa ve nareo apiaro ao anatin'io politika io mantsiny dia voalohany indrindra aloha zany rehefa misy an'le hoe tsy fahampim-bola sy ny sisa dia ny mpanao politika tsy manana vahaolana mihitsy akoatriny hoe aka ny vola n'le vahoaka nefa le vahoaka rehefa sahirana zay le situation mila jerevana zany hoe sahirana le vahoaka dia inona ny fomba hafa ahafahana mampidi-bola ao anaty kitapom-bolam-panjakana fa tsy le vahoaka efa sahirana indray no mbola angalana hetra araka nefa vahaolana ny teneniko teo hoe zay hetra efa miexista ny tokony améliorena ny fomba anaovana ny sensibilisation hitakiana an'le hetra akoatr'izay nefany dia tokony ilay dépense mihoapapana ao anatin'ilay vola avoaka n'lay fitondrana no tokony ahena ary izay ny tokony no adevitra mipetraka hoe ohatrinona ny vola teti-bola eo anivony anteny mera-pirenena ohatra zao za efa anisany ny teny solombavam-bahoaka satria ny tena anisany hoe tena tao anatiny mihitsy ny tamin'ny fotoanany hoe misy proposition de loi zay tsara fipetraka dia tokony hoe anenana ny avantage anenana ny karama ao anatin'le politique d'austérité daholo zany dia mba au moins zany le vola mihoapapana ny voaboaka fahatany sauve an'le io zao misy 4 milliards mbola tedavina 2 milliards io any hita zao io 2 milliards io raha ny avantage fotsiny no ananiny tsy resaka avantage akory oui na tsy ny avantage fotsiny oui voilà zany rehetrarehetra zany le politique d'austérité zany dia tena hoe manao rationalisation an'le dépense publique mihitsiny hoe ahoana ny fomba anenana n'le dépense rehetrarehetra fa mifantoka kosa amin'le hetra efa misy
no entanina amin'ny vahoaka dia misy redevabilité koa nefa mifanaraka amin'izay ho amin'ny vahoaka. Ya alohan'ny zavatra rehetrarehetra aloha tia anontany anareo solombavam-bahoaka vegana any amin'ny fanavozana rehefa aveo fa atao amin'ny assemblée kely aloha. Rehefa inona ka ianareo ny complet eo amin'ny assemblée nationale dia rehefa inona nareo ny tsy complet. Inona ny tiako tenenina amin'izay? Zafady aloha. Rehefa aveo anao mamaly ka ny tompoko. Mahasorena sady manirikira mampalahelo no mampime hoe rehefa misy fotoana mifidy loi des finances dia vitsy nareo ny tonga ao amin'ny assemblée nationale. Ya fa misy fotoana kosa nefa nareo complet dia za te anontany hoe tsika miresaka teti-bola ny fangalana hetra fa maninona ka nareo député no tsy mirapele à l'ordre kely an'le zavatra tokony ataony nareo nge mbola eo nareo nge zao tsy niravana le assemblée nationale anjaranareo nge zany zao no mirapele à l'ordre ny tokony ataony fanavozana régime transitoire io normalement io tokony mikarakara fifidianana fa tsy manao fampandrosoana. Raha ohatra ka te hanao fampandrosoana io dia miandry fifidianana manaraka dia nefa koa misy ny fitsipika hoe zay mitondra ao anatin'ny transition raha ny tokony ho izy tsy mahazo mirotsaka anaty fifidianana tadio zay dia ampitao any amin'ny namana any amin'ny assemblée nationale fa zany no tokony hadivanareo. Raha izay faharoa manarakaraka an'izay za te hiteny 2 milliards ozytsika no tsy ampy ao anatin'le compte-mbola amin'le TVM. Asory le TVM ajanony hatramin'le taxe amin'ny friperie oui asory ao amin'ny fonds spéciaux amin'ny PRRM io inona ny zarazarana vola eran'ny tanàna c'est pas sa responsabilité. Tsy tokony mizara vola etsy sy eroa izy zao fanofanana ny chef fokotany hiatrika fifidianana madio zao no tokony atao any zao ny resaka ary fanofanana ny olona fanaovana fanisambahoaka amin'ny décembre 2027 tsika manao fifidianana tokony vonona zany ny zavatra rehetrarehetra tsika nefa zany zao mbola ty amin'ny ahoana moa zany anisa olona tsika manamboatra karapanondro biometrika ny fokotany ara nge tsy manao ordinateur zany nge anjaranareo miady an'izany eny anivony any fa tsy masina écrire no ampiasaina raha izay. Eo amin'le resaka hoe mahakasika ny anaovantsika taxe vaovao le hoe anaovana an'le impôt sur la fortune sy ny tariny za zany te ametraka foana rehefa manao an'le politique d'austérité dia matetika moa raha ny olona tsy mahay zany dia ny ao ambany fifehezany lehibe ny victime any le directeur chef de service DG zay ny victime any no ataony zalahy le politique d'austérité fa le politique d'austérité amin'le flodimila ao ambony ao no tokony atao amin'le député ao no tokony atao amin'le institution le izy no tokony atao satria inona ny antony isika zao isika irery no firenena eto Afrika tenenina moramora manana président dimy nefany mbola mitady taxe aty amin'ny vahoaka zay le tiako tenenina amin'le izy zay zany anjaranareo zany miady amin'izay anjaranareo zany no mba za zany no sollicité foana za tsy de tena important amiko loatra hoe député tamivondrona izy nareo na tamivondrona izy ny lany fa matonareo mbola eo misy tamberina ndraikitra ndrasana aminareo zay le tiako tenenina amin'le izy dia mba aoka mba le tamberina ndraikitra mifanitsy amin'izay no andrasana sora tompoko Rico sorona moa fa dia tena mahay miresaka tsara misy raha lahy koa ay mbanimbany dia ina amin'izay moa efa nitsipiko tamin'ny voalohany teo ny ilaina ny hetra fa ilaina koa ny fahaizana mitantana n'ilay hetra amin'ny fomba mangarahara madio tsy isy kolikoly alatralatry dia gaga maheno ny resaky ny zokiko honorable Clarisse tato hoe 2 milliards d'ariary ny hetra andraso aloha namaky aho fa mba mitenenao fotsiny hoe gaga satria anao nieritreretiko hoe mitovy niaro an'le sasany manko anao teo dia ina amin'izay hoe 2 milliards d'ariary ny TVM izay ho alaitsika zany mavesatra amin'ny vahoaka io dia izy efa sindriako teo tokony atao mangarahara ny fitantanana an'io hetra io nefa isika zany tamin'ny farany taona teo cour des comptes namoaka hoe nisy 4 000 milliards nanjavina dia raha divisé par risque 2 milliards d'ariary io zany izany hoe tao anatin'ny hetra tao anatin'ny 2 taona zany ho alaina amin'ny vahoaka amin'izao na alainy sasany nampidirana anaty posy tao anatin'ny taona raiky zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena izany ny ilatsika fanavozana amin'izao fotoana izao ny resaka laha tady teo ma hoe io 2 milliards io tokony alaina amin'ny any ataova aloha ny iverenany vola
4 milliards teo iny ataovina hitanan'iny avereno raha ohatra ka hoe nisy zavatra nangalarina any sy ny tarina vetivety zany tonga dia hitasika manaraka an'izay a ny fampidiran-ketra ny betsaka ny afaka ny tariny ny assiette fiscale satria raha ny eto amintsika 95% dia mbola agnatin'ny secteur informel dikan'izay zany tokony ny fampidirana an'ireo ho anatin'ny ara-dalàna zany any tena hitako vahaolana kokoa par rapport amin'ny hoe ny efa mandoa ihany araka ny resan'ny rahalahy tato teo no vesarana ao anatin'izay zavatra zay ka ny tena mahafinaritra amin'izay anatin'izao fanavaozana zao zany satria taloha manko sy nisy an'izany rehefa filoam-pirenena zany na anao mitondra rehefa mpitondra dia ohatrany hoe Andriamanitra sy mety diso raha ohatra hoe misy fosy io dia ataony hoe mity dia magnaraka aby rehetra mainty io e fa ny mahasarany amin'izao zany raha menomenona ny vahoaka hoe ity kosa sy zaka tonga dia nandray fanapakevitra ny fanjakana hoe azanoana aloha io anjarany any amin'ny assemblée nationale amin'izay ino moa zany manafoana an'io na eo an'izay nanjareo manko hoe mijery ny vahoaka ny marina ve sasy mijery ny vahoaka ny marina izay zany ny mazava-dehibe amin'izao efa hitantsika ny fanavaozana ao anatin'izay zavatra zay resaka koa raha laha teo hoe marina resaka anao ka hoe anao fikonan-doam-pirenena dia anomana fifidianana ny andasy olo fa mbola anatin'ny fanaovana anazy zany efa io tsy vita magike hoe tonga dia miova dia izay no tena hoe andraikitra n'izao fitondrana izao fa saingy continuité de l'état ne ataony misy zany amin'ny ahoana iza no mifidy anareo hitanao zao na sisy mifidy izy na tiana na sy hoe fitondrana manao de l'état namako dia fitondrana lany zany hoe zany sy zerena sy ampiakarina ny karaha mampiasa-panjakana zany avela amin'io ihany sy omena endamin'ny de logement zany mpiasa-panjakana fa avela amin'io ihany sy zerena zany ny fiakarany vidy soloka sy zerena zany sy mainsy zerena zany rahalahy non ary andraso ny manaovako anazy manao continuité de l'état mandra-pahaviny zay roy taona be zao ve dia ho zerena amin'izao fotsiny sy anao koa ny teny amin'izay hoe inona ary ny ataon'ity fanjakana ty anao koa ny teny amin'izay fotoana zay fa manohy ny asa-dra-panjakana ary zay no anoanako an'izao fitondrana zao satria ny anay moa zany ary zay ny tokony amboarintsika fomba fanaovana politika eto Madagasikara tokony idéologie ny toanana zay sy maha colonel Mikael nanoanana fa ny idéologie ny fanaraka aminanay satria ny anay saratafina zao ny idéologie nay nationalisme républicain développementaliste mifanaraka aminay sara izany raha oharina amin'ny any sady sy extrême gauche izany sy extrême droite fa centre droite zany hoe ny tombosoam-bahoaka ny anay napetraka anay ambony ka rehefa mizeran'izay tombosoan'ny vahoaka zay dia toananay zato sy ndato mangataka satroka kely azafady tompoko saotra betsaka mankasitraka rahalahy zafady fa lasa tafanapaka kely anao ateo satria izao mialatsiny fa ho teneniko ny vatana fanapahan-kevitra tsy ampifandinihana ilay fampiakarana 14% ny karaha mampiasa-panjakana eno tsara ny antony mampiakatra 14% ny karaha mampiasa-panjakana ianao tsy ny mpiasa-panjakana rery no mizaka ny inflation aterak'izay fa ny mpiasa rehetrarehetra ny privé ny privé ny betsaka noho ny mpiasa-panjakana ny anao privé-mpiasa-panjakana 600 000 mpiasa-panjakana 600 000 ny any amin'ny privé mihoatra 600 000 iza ny patron any amin'ny privé mampiakatra 14% raha izay faharoa manarakaraka an'izay mividy-tsolika ozy izy ianao stabilisena mividy-tsolika vidy-tsolika any na ho stabilisenao manahoana raha amin'izao situation zao misy an'io guerre ny Iran io rehefa avy eo tsy maintsy mitady ianao approvisionnement tsy voateran'ny moyen orient any Yémen foana ianao maka solika fa misy toerana hafa angalana solika tsy voatery Russie koa ka zany fitaninanareo manokana makany amin'ny Russia zany tsy problème zany fa zay choix-nareo any Gabon zao afaka maka solika any Sénégal zao afaka maka solika zany manara-bavoanao ianao matao ianao miteny hoe mety be le 14% dia satria ianao zany tsy haiko hoe izy ty ve zany ve rehefa lasa miaraka amin'ilay fitondrana dia lasa tsy haitsony hoe marary le 14% ny inflation doctorat en économiste fa za sy ny fampiakarakara marery no mahatonga ny inflation fa za miaina amin'ilay zavatra iainan'ny olona rehetrarehetra any aminao nga mba tsisy inflation fa ny olona miaina an'ilay inflation ka izy ny azavatsika teo nanavina makasika an'ilay hoe hietra ho alohan'ny mpanan-karena fanamariana kely fotsiny fa ao anatin'ny irsady ireo anisan'izay manana karama betsaka indrindra no anisan'ny mando hoetra betsaka indrindra ihany koa ataoko anatina fonoteny kely amin'ny fotsiny eniny tokoa hitantsika iny hoe ireo manana karama 4 millions dia efa assujetti amin'ilay 25%.
tsika moa zany za manana diady za tsy inspecteur des impôts za tsy nianatra impôt fa amin'ny maha solombavam-bahoaka dia nataoko mihitsy ny niditra amin'ilay commission finance sy commission juridique ianarana taona fahatarako zany hoe nihetra ny aty amintsika dia tsy hoe foyer fiscal hoe ny vady anaty foyer fiscal fa hitra tsirairay dia mila jerena tsara daholo zany reny hoe amin'izao fotoana anaovantsika reo fondation firenena zao tsy resaka politika fotsiny reo fondation fa tena hoe aiza daholo ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zahay ao amin'ny antenimera-pirenena ny fanantona tamin'ny cour des comptes dia samy niaraka nanaiky fa tsy nahay niara-ny asa izahay tany aloha anjaranay ao amin'ny antenimera-pirenena no mandeha misaisirany cour des comptes hoe manahoana ny fandanim-bolan'ny fanjakana zany zavatra zany eto anatrehan'ny vahoaka malagasy ny tenenako fa tsy nisy tsy hain'le inona moa zany hoe tsy hain'le solombavam-bahoaka zany hoe une fois zany ny exécutif namenan'iny budget iasana iny dia arahanay maso ary jerenay ny fomba nanantanterahana ny vola rehefa nivoaka le 4 milliards ny fanantona tamin'ny cour des comptes zay hitantsika ngamba zay nanaraka fa tonga tao amin'ny assemblée nationale mihitsy ny zareo c'est une grande première ary tena teo zany zay vao hoe tsika mila mifanantona tsika mila miara-miasa tsy tokony andrasana efa zavatra lalipaka be ohatran'izao zay vao andeha hijery ny zavatra tsy mety ny torin'ny ny antenimera-pirenena ny torin'ny solombavam-bahoaka hono ny komity manohana ny fanavaozana ny tolona hoe 4 milliards torinainareo amin'le 4 milliards dia ny solombavam-bahoaka hono miteny hoe ie ndao ary dia ndao ary hojerentsika ary ninana n'le 4 milliards fa zahay dia manome toky anareo fa ny budgetn'ny antenimera-pirenena nazava ny nandehanany rehetrarehetra karama carburant ny budgetn'ny antenimera-pirenena malagasy ary angamba ny tena faran'izay tena hoe tsy misy avantage indrindra fa horesahako aminareo mbola hodiniana ho areny amin'ny nanomboka amin'ny latsinainy fa ny ho azavaiko moa iny zany rehefa aveo ny tenako en tant que ndrasy fa tapaka moa zany le anako teo hoe ny 4 milliards dia natsanganay ny comité d'enquête parlementaire iarahanay amin'ny cour des comptes ho tsirianay any amin'ny rehetra io 4 milliards io fa zahay tsy nihinanana io ary ho ataonay fantatry ny vahoaka malagasy zany faharoa araka ny resahako teo en tant que présidente ny développement numérique ny digitalisation any amin'ny toerana rehetrarehetra izay azo anaovantsika azy no ialantsika amin'ny kolokolo sy ny fandanindanim-bola sy ny tsy fahafantarana na ity hetra tenenitsika hoe misy évasion fiscale be da be misy olona manana bâtiment ngeza be dia bâtiment commercial tokony hoe misy 20 locataires roa ihany ny déclareny dia mifanaraka any ambadika hoe iny zay fa efa nandofa roa fa le bâtiment efa ngeza be fa tsy nisy contrôle any fotsiny tsika dia efa mahita ngambany tsy 2 milliards akory fa tena hoe io rehetra io zany aloha araka ny resahany teo hoe mila tsiriana fa zany amiko zany tena hoe volonté politique hoe tena anao ve fa ny antony anarosoko an'le hoe impôt sur la fortune parce que fatatsika le mpanakarena mety raha isaiko amin'ny ratsan-tanana mety 10 tena hoe arena miompampana mba tokony eto amintsika no anaovany ina moa zany hoe fandraisana anjara amin'ny effort national ny avantage ny député tompoko dia tsy manana avantage ny tenako sy ny ekipako rehetra miaraka amiko rehefa misy fiantsonana ivelany ohatra hoe tsika zany zao miditra tena mafy indrindra ao amin'ny ina moa zany hoe commission iraisam-pirenena amin'ity resaka hoe protection des données personnelles protection cybersécurité sy ny rehetra fa mbola tsy ny antohan'ny assemblée nationale mihitsy ny voyage ko na per diem na hôtel rehefa anatrika fivoriana maka ny ivelany satria tsy manambola ny assemblée nationale ordre de mission ny ataony dia vita
tsy manambola ny assemblée nationale tsy misy voyage ny député ny entohan'ny assemblée nationale hatraminah député ny tenako tsy aty aminay ny vola fa any amin'ny finance ny volanay zany karama dia carburant dia tapitra eo dia ny karaman'ny assistant parlementaire anay sy ny conseiller technique fa ny akoatran'izay eto mihitsy ny amin'ny teny aminareo hoe mbola tsy nisy fivoahana makany ivelany non any amin'ny finance zany hoe rehefa manao OM zany nareo dia tsy asorona amin'ny amputation budgétaire fa mianto tena zahay ary eto mihitsy ny ano miteny anazy nareo ane tsy zahay rehetra mianto tena ary reny sasany hitatsika hoe makany Afrique du Sud reny ameko anareo mihitsy ny bulletin de salaire sindry dia afaka mivérifier bulletin de salaire zany madame député zavatra mitokana ohatrany hoe raha ohatra anao ka mandeha pont de caisse anao manokany zany tiako tenena hoe tsy andeha hijera zany fa le hoe institution ny assemblée nationale dia tsy ananao amputation budgétaire ataoko kosa angampan'izany fa ohatrany somary sangy mihoatra ny loha ihany zany raha zany ny tena misy iaraka hoanitsika dia miresaka amin'ny questeur ianao dia miresaka amin'ny rehetra fa tsy misy zany ary ny tenako aloha tamin'ny voalohany rehefa mirefuse hoe tsy andeha banga foana amin'ny place Madagasikara any amin'ny fivoriana izay tena important amintsika ny avantage resahana angamba tsy dia le hoe makany ivelany loatra reny atao hoe privilège angany ny resahako anazy ohatra hoe ny filohana commission ohatra ny filohana antenimera hoe ohatrinona ohatra hoe amin'ny anara-mankarahara fa kalazaina ve ohatra hoe ny carburant ny avantage resahana ny crédit téléphonique za zany te hiteny an'izay aminareo aloha hoe misy tavoloana non reny tsy marina za zao tsy eo amintsika eo amin'ny azoko ane le izy fa teo antsiny hoe avantage azoko tsara ane le izy fa tsika moa zany rehefa mijerina amin'ny tambajotra serasera député dia zay ne tiako azavaina amintsika io hoe ny député zany tsy misy avantage hoe zavatra hoe miompampana be ary raha comparevantsika amin'ny député rehetra eto amin'ny COI zany ohatra hoe ny firenena manodidina atsika dia tena mahamenatra ny miteny rehefa zahay mitovy ve zany ny andamin'ny teraisin'ny bureau permanent sy nareo député tsotra efa avantage anie zany non ka ny tiako tenenina hoe ny tiako tenenina aminareo zany hoe za zao président-na commission ny androko manontolo zany dia tsy any amin'ny circonscription raha tsy tena hoe kely fa miasa amin'ny commission misy ana eto makany ivelany sy ny rehetra dia zay ny le teneniko aminareo hoe ny député tsotra zany tsy président-na commission sy ny tenako 500 000 ariary ny écart tsy mahavita carburant plein mandeha any amiko indray mandeha akory ny nanontany Abraham teo ny karaman'ny député 3 400 000 ariary ny tenako ancien gouverneur ny région Urumbe mbola nanambola tany amin'za karamako mbola ambony tamin'za gouverneur no za député karama ny carburant amin'izay satria za te olom-boafidy te hanao lalàna fa tsy ho exécutif abekona dia tsy maintsy manao ohatra zany za tamin'za gouverneur mahazo ozy tsika hoe 2 milliards isa-taona ny budget d'investissement omena ny gouverneur ny faritra Urumbe mbola tsy nahazo 2 milliards 1 milliard 200 no azoko la première année où j'étais gouverneur un an ihany moa za zany dia nanao député afa tonga ny législative 1 milliard 200 ny azoko ny 800 millions tsy azoko tsy tonga fa eo zany vao hoe tia anaovako barrage fa barrage ny tadiavin'ny vahoakako fa le izy tsy azo anaovana barrage fa tsy maintsy pavé tiako tenenina amintsika indraindray mety mitsara fotsiny tsika ety ivelany fa le adi-tsain'le olona eo amin'le toerana izay tsy afaka tsy manana marge de manœuvre ny démissionna aleoko manao député tsy afaka satria io zany zany daholo zany hoe tonga mifanavozana moa tsika izao raha mahatadidy tsika disoa aloha ny assemblée nationale rehefa flou teo aloha zany nandeha dia disoa ny assemblée nationale dia eto anatrehantsika rehetra on a trinqué quelques amis députés enfin
azonareo tiako tenenina angamba satria zay zany teneniko amitsika hoe aza mba eritreretinareo izy io hoe c'est une partie de plaisir fa zahay misy redevabilité ny vahoaka anay a izay ny inona moa zany hoe ny oenty manana omenanay a tsy ampy dia mijery sahady a zany hoe dia kay zany rehefa aveo indray tsy disondray dia eo am'izay zany député rehetra hoe ahoana tsy disondray zay efa nitranke teatehaka be tamin'iny nisan'le hoe zay tsy mifidy an'le empêchement dia avoaka le anarany franchement on est dans quel pays frustration violence je vous assure fallait pas tout préciser zany fa mba haniany iny tiako tenena amitsika zany hoe aza atao an'io loatra le député satria tena hoe fatratra ty aminay daholo ny violence rehetrarehetra nefa le oety manana tsy misy mamaka ny Rico Farante ny resaka ny fampiakarana ny anina mantsy isika teo amiko aloha dia ilaina ny fijerena ny fari-piainan'ny mpiasam-panjakana satria miankina amin'ny fahasaran'ny fari-piainan'ny mpiasam-panjakana no mahasara ny service public oui satria mazoto miasa izy alezy sara izy magnome zay farany asara aminazy ny filoha mako miteny hoe asaro ny kolikoly dikan'izany agnatiny aby zany mety ampisy fiainany kolikoly ka raha miteny rahalahy tato hoe io mety hiteraka inflation sy ny fampiakarakara marery rahalahy ny mampiteraka inflation amina firenena anankiray fa zavatra maromaro ao ny fiakarany santam-bola fiakarany vidy solika sy fisian'ny famokarana raha ohatra agnome ohatra anao iaho zao tamin'ny 2018 tamin'ny 2014 3400 ny taony santam-bola raha-pitahina amin'ny euro io 2018 4100 daleo tonga dia atao fisika lasa alako sao dia tonga dia tapahanao monko le raha rehefa avy teo dia tamin'ny septembre 2025 5250 ny euro ariary io dia amitsika amin'izao miteny zao 4835 dikan'izay zany nisy ezaka ekonomika nandia tao azonao dia manaraka an'izay miresaka anao teo mako tianao resanany hitako le ananao amin'ny Facebook any hoe maninona ny vitsy anisany mpiasam-panjakana nefa maninona izy foana no jerena ny antony dia zao ampiodinana ny toe-karena ireny satria raha manana fahefa-mividy ny mpiasam-panjakana tsy maintsy isy ny fanjifana azonao satria ny entreprise privé dia ny mpampiasa sy ny mpiasa miankina amin'izay miankina amin'ny productivité sy ny performance économique zay ny ahafahany mampiakatra ny karama ny any amin'ny privé na tiana na sy tiana zany sy maintsy misy impact any amin'ny vahoaka sasany io izy ny resako teo igny avao koa hoe raha miasara ny investissement satria investissement ny ataon'ny fanjakana amio investissement amin'ny resaka administration publique mba ahasarasara ny tolotra avy amin'ny fanjakana sy maintsy misy impact amin'ny vahoaka maro anisa izany ka gaga ihany raha mahenoanao miteny hoe tsy ilaina ny fampiakarana an'izay ilaina izay dia manaraka an'izay amin'ny ino moa le resanao teo fa somary sy tadidy loatra izy fa aleo vako hafa izy mbola sy tapitra ny fotoanako mbola mana telopolo seconde dia izay no mahatonga anay zany ao anatin'izao fitondrana fanavozan'izao tokony satria nyresaka ny mariny hoe anao fifidianana izao fa kosa sy maintsy jerena aloha ny zavatra rehetra ary izay no mahasara nyity filoha-pirenena ty ny filohan'ny fanavozana ity satria raha nyresaka zao tamin'ny teo aloha IRN 13 izy amin'ny IRN 12 iny dia tena akasitrako satria mandalo amin'ny tany fiaviako misy entre ny Fort Dauphin sy Manambondro olo taminay tany taloha misy tomobily maneno zao na moto any amin'ny mbola 1 kilomètre ka eniny aty milefa sady ny olona aty fa amin'izao fotoana izao vita iny lalan'iny dia nytohizany manana sincérité le filoha hoe nanomboka tany amin'ny razonary mampianana eny nanao signature-n'io hoe zay le tiako resanany namana tato satria raha nieritreritry ny teo tokony tapana zany le asa ozy izy satria sy anao fampandrosoana zany le fitondrana amin'izao fa anao fifidianana dia azanona zany ireo aminao sy maintsy tohizana reo
Resaka izay moa somary efa ataoko hoe raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny fa tsika teo nyresaka momba an'le resaka TVM dia ho faranako ny fanokevitrako momba an'iny hoe araka ny nambarako teo hoe tsy ny ratsy tsy ny etra ny ratsy araka tsika rehetra samy mitovy fomba fijery ao anatin'izay fa kosa hoe ahoana ny fomba ahafahana mampiditra etra amin'ny fomba tsy voamay mamono vahoaka satria fantatsika tsara zany fa matolo ny vahoaka miaka-peo ao anatin'le izy dia matsapa hoe efa mijaly nefa voamay mbola ho takiana etra vaovao indray dia miverina foana amin'ilay sosikevitra efa narosiko teo hoe ny etra efa misy ny tokony ezahan'ny fitondram-panjakana ny ahafahana manao ny sensibilisation amin'ny resaka ataoko hoe recouvrement fiscal mba ahafahany kitapom-bola mpanjakana misy vola zany esahan'ny gouvernement sy ny sisa etsy ankilany ihany koa nefany dia tsy afa-miala ho asika amin'ilay politique d'austérité ny teneniko teo satria na tiatsika na tsy tiatsika dia manana crise économique tsika crise ara-bola déficit budgétaire fanao ny firenena mahay mitondra firenena satria nianatra science politique ny mametraka ny stratégie politique io ho fitaovana hoentina manavitra ny kitapom-bola mpanjakana dia manena principe tena lalinina moa anatin'io dia manena ny fandanidanimpona za zany eto tsy teny ina ilay fandanidanimpona fa tsika samy efa nyteny aho teo fa tsy hamerina intsony satria lasa adevitra be le izy hoe ao amintsika ao amin'ny assemblée ihany tsy ao ihany fa amin'ny institution rehetrarehetra mihitsy dia mila révisena mila manao an'ilay rationalisation an'ilay dépense chaque institution mihitsy hoe inona ny fandanidanimpona tokony hoe sorona ohatrany eo anatina tokantrano anankiray ihany hoe le tokantrano ve tsy mampidi-bola betsaka nefa le dépense ataon'le dada betsaka dia le zanaka ohatrohatr'izay mantsy zao le izy dia tokony jerevana zany hoe le mama sy dada zany ao anatin'le izy tsy haiko hoe iza zany mama ny atao amin'ny mpanatanteraka dia ny dada ny aty amin'ny assemblée ireo institution resahantsika rehetrarehetra ireo mihitsy no mila anaovana zay révision zay fa tsy ny anteny mera-pirenena rery ny eo anivony anteny mera-pirenena mazava ho azy marina le teny antsika teo hoe miainga ao nefa ny fanapahana ny fanapa-kevitra rehetra dia le tompon'ny fanapa-kevitra mihitsy ny aloha ny mila mametraka an'izay hoe ahoana ny fomba hijerevana ilay tena tombontsoa am-bahoaka fa tsy ilay tombontsoa an'ilay manapa-kevitra dia any zany ilay tena lalatsaina tiako atongavana anatin'ilay politika n'ilay fanenana n'ilay dépense fa tsy any amin'ilay hoe sanatria manotohina ny tombontsoa manokana indray ny tompona andraikitra isan-tsokajiny satria amin'ny firenena anankiray koa ny matory any napetraka ohatrany hoe carburant dia hoentina manatanteraka ny asa eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny commune matoa napetraka ireny fa kosa tokony mba hampifanarahana amin'ilay situation misy hoe ao anatina tokantrano rehefa hita fa marefo ny fidiram-bola dia mezaka zany ianao hoe ahoana ny fomba hanenana ny fandaniana dia tokony izay no atao fa tsy hoe preseny dada sy mama le zaza hitady vola anampiana n'lay vola ho lanilanina fa misy fandaniana ao tokony ahena dia zay zany tena tiako amafisina ao anatin'izay politique d'austérité zay tsy mijanona fotsiny eo amintsika eo anivon'ny assemblée nationale fa ny institution rehetrarehetra zany no tokony mezaka hoe ahoana ny fomba hanenana ny fandanidaniana zay tsy tokony andaniana vola dia donc nareo budget tadavintsika ireo ary tokony ho hita akoatran'ilay vola mbola ho tadavina hoe iza nanodikodina ny rehetra zany le 4000 milliards sy ny sisa zay tena asa miandry mihitsy ary andraikitra hitambarana araka ny teneny namana teo hoe tsy ny anteny merarery tsy ny membre ny gouvernement rehetra fa eny fa na ny société civile ny fikambanana sy ny sisa zay endrasana foana moa ny fikaonandohatra amin'izao araka ny teneny namana teo hoe mbola tsy tonga ao anatin'ilay izy ho anay manokana ho an'ny tenako efa mandeha le fikaonandoha fa mbola tsy tena tonga any amin'ilay endrasantsika hoe afahandretrarehetra mandray anjara mitondra ny tolo-kevitra tena navaozana marina ny firenena dia farany za mantsy rehefa miteny toatra ny fo kely zany sady dia toizako ary farany miresaka vahaolana ihany teo dia miezaka zany mampita n'ilay vahaolana hitovizako hevitra amin'ny namako tato hoe ny any amin'ny resaka tontolo ny tatsany tokony jerevana ary tena isaorako manokana mihitsy ny birao nasionaly ny rali nametraka na ho filoha mpitarika ny tanora rali izay hivondrona ny tanora tatsaha eran'ny Madagasikara satria za zany tena mahita hoe tsy misy afa-tsy io ny fomba atafavoaka ny Madagasikara dia ny jerevana ny tatsaha zavatra mahagaga nefa tokony ho jerevantsika eo anivon'ny assemblée nationale tokony ho teti-bola ny resaka fambolena sy fiompiana io ary ny ampitomboana satria ny akamaroan'ny vahoaka malagasy dia tatsaha tokony jerevana manokana ny afahana mampitombo an'izay teti-bola izay mba hisy fiantraikany mivantana any amin'ny vahoaka maro anisa zany ilay fanavaozana
fandarantsika sibelarandre mazava ny raisy sasany no ny arahana teto atao hoe aty hevitra nisan'ny nafinaritra ny arahana teto anatin'izay fa ny okevitra sy ny fanakianana atao hoe constructive angano ilazantsika anazy fa toy ny mahazatra teo mentsika ray minitra avy ny vainy entina hitondrana hafatra sy amitinana zay voalaza teto mentsika ato amin'ny heriko voalohantely angamba eto am-pamaranana dia makasitraka anareo ny fanasana dia makasitraka ny mpanaraka ny fandarana ny any tiako amaranana azy angamba satria ny rasika nahita masy ny zavatra nisy tatoato zay dia mba te hanome hafatra ho an'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta satria ny zavatra hita dia ohatran'ny filoha foana no resan'ny olona satria amin'ny fomba fanaovana politika sy tokony ho avela ho fizible ny filoha-pirenena tompoko ary ny ministra tokony hanao ny toerana politika rehefa ministra fa aza mizanona mahateknisianina fotsiny satria izay le nahavoan'le filoha teo aloha teo dia lasa any amin'ny foana ny rehatra misira ary izay no akasitrako ny fomba fiasika ataony mpanina amin'izao fotoan'izao satria lasa mipetraka amin'izay toerana zay izy koa mabe ozazla teo dia mazaka ty bala manaraka an'izay dia manaraka an'izay ny fomba fanaovantsika politika eto Madagasikara indrindra isika zao anatin'ny fanomanana ny concertation izao dia tokony hojerena apetraka araka ny tokony ho izy amin'izay ny tokony fanaovana politika aoka amin'izay tompokoa mba hanaovan'ny mpanao politika ny politika satria izay ihany ny manimba firenena eto ny magagana eto amintsika matsy satria raha anao zao hitondra moto ny moto gnagny zao ohatra ny efa kana permis daoly olona roa fotsiny zakany moto hitondra fiara anao ohatra farany betsaka angamba ny tomobile mandeha aminay any Fort Dauphin mety olo telopolo tafiditra ao aminaty olo telopolo ilatsika permis sy maintsy mandalo atao école mahazo permis izay va ekena ny fitondranany indrindra ve fa hitondra olo telopolo tapitisa aleo mba olona manana permis politika amin'izay no omesika fahefana hitondra nyty firenena ty satria ny antony efa nagnano ny aho vangaindrano igny fa ny raha nahita moa dia inona amin'izay ny tiako resana ny antony mako ny mpanao politika foana ny mahazo tsiny areta aho dia alako tsiny raha mety harasy anazy zany fa mila mpahafantarana ny vahoaka ny marina ny mahazo tsiny foana matsy hoe anareo mpanao politika ny namotika nyty firenena ty za aloha sako miteny fa tsy ny mpanao politika ny nanimba nyty firenena ty fa ny tsy mpanao politika maka ny toeran'ny mpanao politika nanomboka tamintsika nahazo fahaleovatena 1960 hatramin'izay dia roa ny mpanao politika nahazo fahefana ny akoatran'izay dia efa nahazo fahefana izay vao nanao politika ka raha ataosika zany io izoka tomaty izy ohatran'ny matematika izy zay rasidifa mahaeny zany tsara akoatran'ny olona malokaloka chiffre moa zany ohatra hoe marary lohany dia voapreve zany amina matematika -8 satria folo ny filoha teto -8 plus 2 -6 dikan'izany rariny asika raha négatif zao toerana misy isika zao ka ny amaranako azy omeo ny olona ny omana ny ofana vonona hanompo vahoaka ny fahefana andrianina sotra betsaka nafinaritra ny fifanankalozan-kevitra za mbola te hitodika foana ny amin'ny assemblée nationale hoe aloha le izy rehefa misy zavatra mitrangy eto amin'ny firenena le fitondrana misy amin'izao lasa manao mesure populiste be fotsiny dia rétrograde izy rehefa anaty Facebook no mitabataba ny olona mba tsy isianan'izay mesure populiste izay ntsony dia alao jerena tsara hoe inona daholo zany no lalàna mety amin'ny vahoaka malagasy dia inona no tsy mbola mety amin'ny vahoaka malagasy za tsy d'accord tamin'ny fitsonjovana manokana ny fampiakarakarama izay miantra fotsiny amin'ny mpiasam-panjakana fa rehefa misy zany ny zavatra ho aplikena ohatr'izay dia tokony jerena miantso hatramin'ny secteur privé dia mba jerena hoe ohatry ny ahoana ny maromaritra iraisana fa tsy hoe mpiasam-panjakana fotsiny miakatra ny mpivarotra tsy te alalan'izany dia to dia mandeha iny fa par contre ny zavatra tena tiako hisoritana kely ny sainina amin'ny assemblée nationale mba edi vao rehefa manao an'le LFR fa tsy hoe rehefa hifidy an'le teti-bola miakatra 89 milliards ihany nareo zany vao anangatanana fa ireto zavatra majinijinika reto mila jerena jereo amin'izay ny ampitomboana ny andamin'ity de créer mpampianatra iny ny tena maika aloha satria ina ny antony averiko indray ny any raisonnement ko amin'ny maha-olo-pirenena dia ny fanabeazana no fototra afahantsika tafita eto amin'ity firenena ity tsy misy mety andehany ambanivohitra mpampianatra satria sady lavitra ny kely karama raha izay faharoa manarakaraka an'izay le 36 000 ariary andamin'ity de mission omena ny miasa amin'ny fanjakana efa tamin'ny première république
any ka na hôtely andehanana mission raha tsy vitan'izany 36 000 par jour zany tsony amin'izao tsika miteny zao zany zao no tena tokony edivana ho an'ny mpiasa-mpanjakana en général zany fa tsy hoe nareo ihany dia amin'ny mahatantsaha se haiko tsara mihitsy ohatry ny ahoana zany za aloha tsy ao anatin'ny ralia fa za mpamboly sy mpiopy mahay tsara ny fambolena sy ny fiompiana ny mamboly vary dia misy zavatra be deaibe atao amin'io misy hoe manata-drano mikobaka tambary mamitonjezika fa ny vidina zezika eto Madagasikara dia mbola lafo raha ho ampiasain'ny tantsaha satria ambony ny impôt amin'ny resaka zezika itsika nefa mila mitady lalana makany amin'ny autosuffisance alimentaire raha te ho tafita mila mihinan-kanina aloha ny vahoaka antsika zay ne rehefa mihinan-kanina nge vahoaka dia mety fa zay ambiny ihany tsy dia tena rarahin'ny olona loatra mila misakafo ny olona dia zavatra anankiray amaranako anazy alohan'ny anaovako baibay sy ny amin'ny manaraka jereva le régime de retraite na régime fisotrondronono satria tena enjana be le mpiasa amin'ny privé mandray retraite karama ray volana raisina afaka 3 volana za tsy resaka ny fanjakana tsy fa hainareo hoe ohatry ny ahoana ny anna fanjakana lasa manjary za zany mipetraka foana amina hoe force de proposition ny fanoherana fa tsy voatery foana hoe anao inculpation na affirmation gratuite dia misaotra nareo nanasana ko teto amin'ny fandarana tondresaka indrindrandrindra miraro soa an'ireo zandry zanaka hiatrika ny fanadinana CEPE zay tsy ho ela amin'ity herinandro ity zany miraro soa indrindra mba ho afaka soma tsara daholo ane ianareo no fanirina ary misaotra nareo ihany koa mpifanandrana ny hevitra ny miady moa zany fa tsy ny olona satria ny atsika politika constructive no ataontsika izany hoe politika manangana zavatra fa tsy andeha hiteraka savorivory eto amin'ny firenena dia misaotra sy mankasitraka ary manaja anareo hatrany amin'ny anaram-boninahitra sy laharam-boninahitra misy anareo misaotra tompoko voalohateny mankasitraka be dabe anareo teto anivon'ny TV Plus nanome sehatra nafahana nitondra n'izay faneho-kevitra izay araka ny efa natrateriko teo moa zany tao anatin'izay vahaolana hita sy ataoko hoe azo refesina ihany koa amin'ireo firenena mampiatra n'izay politika hita fa mahomby izay dia amafisiko zany izay hoe tokony tsara petraka izay politique d'austérité izay mba hahafahan'ilay firenena mamonjy an'ilay finance publique mihitsiny satria eto zany na inona lazaintsika dia rehefa tsy mbola ampy foana ny vola hoentin'ny fanjakana miasa dia manano sarotra mpanatateraka ny anatateraka an'ireo ataoko hoe filany vahoaka zay tratratratsika eo anivon'ny anteny meram-pirenena fa tsy maintsy mitady an'izay fomba hoe ahoana ny ahitana vola ahafahana manatateraka azy zay fomba anankiray nefa n'izay hoe fanenana ny fandaniana isaky ny institution zay mba ahafahan'le kitapam-bola-panjakana mitombo fa tsy voatery hoe ny vahoaka efa sahirana no mbola ho terentsika indray andohan'izay hetra izay afaka irosoana avy eo ny TVM rehefa milamina ny fiainam-bahoaka sy ny anekibon'ny vahoaka araka ny tenenina namantsika teo resaka momba an'izay fahavitatena ara-tsakafo na ny autosuffisance alimentaire zay mihitsy no anisany hijoroanay eo anivon'ny tanora rally ao anatin'ny plateforme rassemblement des agriculteurs libres et indépendants tenako tsy agronome ary tsy nianatra manokana momba ny fambolena sy ny fiompiana fa ny leadership izay hoentiny eo anivon'ny plateforme hivondrona ny tanora mpiompy mpamboly manerana ny Madagasikara dia hoe ireo tanora génération izay misehatra amin'ny tontolo ny fambolena sy fiompiana ireo ny tena ho avy ny Madagasikara tsy hoe ratsy ireo sehatra hafa tsy ho jerevana fa zaho manokana mahita ary ny tenako manokana koa dia mahita hoe raha mena tosika ny tanora hiditra eo amin'izay ataoko hoe sehatra matianina amin'ny resaka fambolena sy fiompiana izay ary izay tokony ho lalàna mba ho jerena ihany koa eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny ahafahana manome sehatra sy mampitombo ny teti-bola fa tsy manena indray ary izay no antony mba hoe anaovana antsoavana koa zany indrindrandrindra tsika eo anivon'ny anteny meram-pirenena hoe tokony tsy ahena zany ny teti-bola makasika ny fambolena sy fiompiana fa ampitomboana ary fa tsisy afa-tsy io no ahafahana ahatongavantsika ao anatin'izay fahavitatena ra-tsakafo izay rehefa milamina ny sakafony malagasy dia na inona taxe mbola iainga eo na hetra mbola ho avy eo na misy RNM koa rehefa avy eo fa tsy TVM marery mety tsy ampimenimenina ny olona intsony fa mety isy TV Plus ihany koa fa
le marary malagasy aloha dia le hohanina sy ilay sakafo dia zay no antony anaovana antsoavy zany any amin'izay tontolo ny resaka fambolena sy fiompiana izay ny sehatra hafa ny fanabeazana ny teneny namako teo reny jerena daholo sehatra marobe jerevana daholo fa ilay resaka tontolo ny fambolena sy ny fiompiana izay ny 70-80 ny malagasy mpiompy sy mpamboly tokony tena jerevana hoe inona ny lalàna satria ny resakatsika teo hoe tokony jerevana ny lalàna tena tafavoaka ny malagasy izay tena asoa ny malagasy tokony plutôt zany any amin'ny lalàna ny fehan'izay resaka fambolena sy fiompiana izay no ezahantsika tena hojerevana akaiky mba hiapaka any amin'ny vahoaka malagasy izay tena fampandrosoana izay misaotra tompoko eny ary ho famaranana teboka anankitelo no amaranako azy ny voalohany dia ny resaka androany mikasika ny TVM 2 milliards no hoasorina zany satria tsy ho ampiarina izy io dia araka ny teniko teo moa be da be ny impôt miparitaka ny hoany noho ny corruption noho ny évasion fiscale ary indrindrindrindra misy lacune ny imposition eto amintsika manakarena be ny pahany amin'ny malagasy any no tokony apetraka ny impôt sur la solidarité nationale aingana be manao an'izay ny faharoa dia ny 4 milliards dikan'io dia tsy fahaiza mitantana tsy fanarahana zany ny déontologie financière eo amin'ny fitantanana tsy ny assemblée nationale no nandaniny 4 milliards efa manomboka napetraka ny commission rehetra enquête parlementaire andeha na diady efa fantatra ministère iza daholo satria tao aminay ny cour de compte nazava dia ho apetratsika ho hitantsika ny responsabilité ny antony tsy hoe anakiana olona fa mba tsy hiverenan'izay intsony ny fahatelo ny député voakina foana ny député amin'le hoe be vola be avantage raha efa nazavaiko teo ihany moa zany izy iny be da be amin'ny député no avy any amin'ny circonscription tena faran'izay hoe lavitra indrina ny tenako anisan'izany ny carburant ko angamba ny manao aller retour miaraka amin'ny fidinana ifotony rehetrarehetra dia lany indray mandeha dia tsy afaka tsony dia mijanona eto Antananarivo satria tsy ampy ny hoentimanana te resaka décentralisation fa tsy ny resahantsika teto be da be amin'izao problème antsika rehetra zao le centralisme loatra centre eto Antananarivo daholo ny rehetra fanapahana décision ny vola sy ny rehetra ty chiffre voanamen'ny UNICEF anay ny enandray ny pourcentage ny budget de l'État alefa any amin'ny CTD ny dikan'izany lasa 0,46% tamin'ny 2025 0,52%. Tsy kanefa efa tsy mandroso dikan'izany mbola tsy androso ihany ny any amin'ny faritra 2024 izy no ambony indrindra 0,64%. 23 0,50 zao zany tsika latsaka be encore 0,46 ça veut dire ny faritra ny tena voamafy amin'ity projet de loi rectificative ty inona ny dikan'izany ato anatin'ny chiffre le izy dia teneniko aminareo fa 0,46% ihany no alefa any amin'ny faritra tiako tenenina amintsika resaka ny ministèren'ny économie sy finance tamin'izay nakarina 12,5 angamba izy nakarina 12,5 ny CTD sy STD fa rehefa natao zany ny analyse globale par rapport amin'ny budget général dia on est à 0,46% mbola latsaka toy izay 0,52 de l'année dernière ity avy any amin'ny stade ty donné ty dia afaka omeko anareo 2026 tiako tenenina amintsika zany décentralisation ino zany hoe financière décentralisation fiscale afaka ataotsika zany hitantsika angamba nireo tanora mifaritra rehetrarehetra mba hisolo tenan'ireo zareo eto hoe tsy tonga ty aminay ny fampandrosoana lasa andeha angataka fédéralisme satria misy antony kosa le izy ary za tena micomprendre le frustration ngezabe ny tanora any amin'ny faritra tsika ane miresaka rano eto Antananarivo bidon jaune fa ny any amin'ny faritra ane mbola mandeha misasany amin'ireny rano efa pollué dia ny aretina rehetrarehetra tsy miteny amin'ny mahavehivavy anahy fa aretina azo amina rano maloto miditra any amin'ny ain'ny vehivavy tratran'izany daholo
tsy haiko hoe pourcentage élevé ny zazavavy any ambanivohatra MST sy ny tariny ny lehilahy koa mitovy amin'izany ihany koa satria reo moa zany na ny rano isasanao tsy misy ny budget ny rano zany anisan'ny zavatra tena hoe ifantohan'ny malagasy satria miankina amin'io koa ny santé sy ny rehetra tiako tenenina zany alefasany amin'ny faritra tompoko ny autonomisation financière sy fiscale ndao satsika anao an'izay tsy voatery ho any amin'ny fédéralisme tout de suite tsika fa mbola tsy vonina ny rehetrarehetra ny amin'izany fa omeo fahafahana ny faritra isitraka farafaratsiny tsy angataka foana aty Antananarivo raha vao ny aty Antananarivo ny tsy mahay mitantana dia lasa miparitaka ny 4 milliards zay mba tokony nandeha tany amin'ny rehetrarehetra raha mba misaratsara keo mba raha misy mangalatra aty mba azontsika moramora kokoa ny anaovana ny suivi ka zay zany no amaranako azy décentralisation ndaosa effective mitodika any amina resolombam-bahoaka moa zany ny tena fandinihana ny LFI LFR io amin'ny herinandro avy izao mankasitraka atsika rehetra tao anatin'izay adihevitra-androany izay tsy adinona ny misaotra ny Nescafé izay manolotra kafe ho an'ny vahintsika eto amin'ny fandarana Dondresaka eo ihany koa ny mpampiakanjo ny tenako Kate Myrène izay hitantsika eo amin'ny Facebook ao izy manana botika ihany koa izy ireo dia manome fotoana antsika manaraka indray veloma tompoko